fitakina antserasera mivoatra ny fomba fiadin'ny pisoroky mora fitahana ireo te anankirena tampoka. Fatapanjiro mifandeha beto Antananarivo aritra oraroa sasany ny Ndrirama mitaky fanajana ny ora nomena ny ratsy. Fanovana sy fanavaozana marina, sahy miteny, sahy maneho hevitra mba tsy sy ny totalitarisme ondakinika fiarahamonina. Tonga suizy ianao tompo kilasy tonga vavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araba ary manasanao mpanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny fiainam-pirenena avy hatrany mampametra-panontaniana ny fivoarany raharam-pirenena sy ireo dingana aroso heverina fa mahay ireo olana maro lafy eto amin'ny firenena amin'izao hoe mopera Ratovimanarivo Prospera. Anisan'izany dinika politika izay heverina ho isan'ireo lalana itadiavana vahaolana hatreto mbola tsy misy ny sehatra tena nanomezana vahana ireo tanora izay isananao fitakiana raha ny fanazavana. Tati-baovao Germaine Menjanary sy Taiziniana. Mifamaovao ary manahirana ny mandinika ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao mampametra-panontaniana ny mpanaraka ny raharam-pirenena raha toka tena mamaly ny fitakiana natao ny fitondrana raha ny zava-miseho ankehitriny no dinihiny singa iray ihany raha ny dinika politika no heverina fa ho vahaolana satria ho an'ny sampanao politika ihany izany fa tsy mahakasika ny fitakiana nataon'ireo tanora mpitolona hoy Mopera Prospera Ratovimanarivo. Anisan'izany ohatra ny fihaonana tamin'ny SADC sy ny communauté internationale izay mazava moa zavatra nitakiany zareo teny hoe miverina amin'ny constitutionnalité dia dikan'izay makany amin'ny fifidianana dia fantatsika mifandray amin'izay ny vahaolana ara-politika dia hoe anao ny dialogue politika ireo antoko politika samihafa fa dikan'izay mijanona amin'ny sehatry ny antoko politika sy ireo olona efa zatra izay raharaha politika izay ny zava-misy dia eo zany le hoe aizahoaizan'izay ireo fitakiany tanora tamin'izany fotoana izany mba tsy hijanona amin'le hoe mpanao politika goikantitra ihany ty famahana ny olana eto amin'ny firenena ty. Manahirana koa ny resaka dinika nasionaly satria tsy karatra fa misy zavatra mifangaro sy mifanosy amin'ny firosona makany amin'ny dinika nasionaly hoy Mopera Prospera Ratovimanarivo. Ny irarina hoy ny fandeho-kevitra dia mba ahaiara-dalana ireo rafitra isan-tsokajiny napetraka ireo. Ankoatr'izay mbola tsy voavaly hatreto ny hoe rafitra manahoana no tiana apetraka eto amin'ny firenena ary vahaolana manahoana no tiana atao hoy ny fanazavana. Ny irarina iara-dalana satria ny fifidianana 2027 araka ny lazain'ny PRRM dia hiandry ny vokatry ny concertation ve sa andeha en parallèle amin'ny concertation dia inona ny vokatry ny fifidianana fitondrana ohatrany ahoana ny endriny dia inona voka amin'ny concertation dia hitondra amin'ny fandaminana ohatrany iny zany constitutionnalité inona sa zany rehetrarehetra zany zany mampametra-panontaniana hoe dia rafitra constitutionnel manahoana no tiantsika ajoro sy amahana n'izay olana firenena izay ary araka ny lazaintsika dia hoe vahaolana maharitra. Ny manahirana ao anatin'izay manko dia hoe sao dia hitakiana zavatra tsy hitondra tena vahaolana ny FFKM dia avy eo menatsiny indray rehefa avy eo. Tsy mahagaga raha mihevitra azy ireo ho natao tohatra fiakarana tamin'ny tolona ireo tanora malagasy ho hiatrany ity mpandinika fiainam-pirenena ity. Ny tena andrasana amin'izao fotoana dia ny ahafan'ireo dingana rehetra natao mamaly marina ny etetan'ny vahoaka indrindra ireo fitakinan'ny poitra tena nivony tanora. Raha ny hita mantsy hatreto dia lasa dinika eo amin'ny sampanao politika ihany ny dinika izay atao atoato ka tsy ahatratra ny eo amin'ny fototry ny olana izay takiny ireo tanora vahaolana ho hiatrany ny fanamafisana. Raha ny fantatra moa dia nanomboka androany teny amin'ny CCI Vato ny fampiofanana ireo mpanofana hiatrehana ny fikonan-doam-pirenena izay tariny FFKM fa ny fanjakana toy ny primature sy ny ministera ny fanavaozana no miandraikitra ny tantsorika teknika ara-pitaovana sy lojistika.
Efa mitady hiverina indra ny fanotoinana ny zo fototry ny olom-pirenena amin'ny fahalalana maneho hevitra amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra mazava intsony famaritana ny antsoina hoe atteinte à la sûreté de l'État izay lasa fiampangana ampiasaina matetika hampanginana ireo olona samy teny sy maneho hevitra. Mila fanabeazana sy fampianarana ny olom-pirenena ho ny mpandinika fiarahamonina indrindra manoloana ny tsy fifampitokisana misy eo amin'ny mpitondra sy ny entina ka hiteraka fanginana. Raha tiana ny anavao marina mitaky fahasaina amin'ny teny sy mandray andraikitra izany hoy ny fanamafisan'ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Zo fototra iankilany maha-olona miaro ny tsiraray amin'ny fanararotana ary miantoka ny asin'ny olombelona, ny fahalalahana ary ny fitoviana eo anatrehan'ny lalàna ny fananjanana sy fampanjakana ny zo fototry ny olom-pirenena iray. Anisan'ireo ny fahalalana amin'ny teny, maneho hevitra ary ny fahalalahana miara-mivory sy mivondrona izay matetika miteraka devitra maro eto amin'ny firenena. Rehefa manohitohina na tsy mitovy hevitra na fomba fijery amin'ny fitondrana dia matetika manomboka eo ny fanenjehana ka maritana ny filazana hoe manohitohina ny filaminana anatin'ny firenena na ny atteinte à la sûreté de l'État. Olona maro no efa nampanantsoina sy nanaovana fanadihadiana momba ny fanehoan-kevitra nataony. Anisan'ireo tranga voatsela ny niatra tamin'ny Rakotoson Artsolavo, Pahilalana sady efa sekretera jeneraly ny ministerany fitsarana. Niteraka ady hevitra sy naparitaka ireo gazety vahiny zava-misy. Mila fanabeazana ny zava-misy ny mpandinika fiarahamonina amaritana mazava ny tena dika ny atteinte à la sûreté de l'État, fiampangana ankapobeny izay matetika ampiasaina hampanginana ireo olona samy maneho hevitra. Fantaniana voalohany indrindra dia hoe manahoana isika tompon'andraikitra mpanabe manomboka ny fanjakana, fiangonana, fikambahana, mpivavahana sy ny sisany amin'ny hoe fampianarana sy fanabeazana ny vahoaka no haneho hevitra. Raha manontany aza sika ny matsikaiky dia zao hoe ohatrin'inona ka inona ny tena famaritana n'izany hoe atteinte à la sûreté de l'État zany, fa rehefa matetika zany ary ny hitantsika ny anatin'ny tambazotra tserasera dia zao hoe rehefa manohitohina ny fijerina ny fihevitra ny fitondrana dia voasambotra ny olona anankiray dia faritana hoe manohitohina ny filaminam-bahoaka na ny firenena le olona. Mila fanabeazana zay zavatra izay ary mba tsy hahatonga ny olona rehetra hatahotra tsy ilaza ny heviny ihany koa. Tsy mifampatoky intsony ny mpitondra sy ny entina indrindra eo amin'ny fiainana politika any ka lasa mifampiandrikendrotohana sisa ho ny fanazavana. Hitera-doza ho an'ny fiainam-pirenena ny fanginana ateraka izany. Ny anisan'ny tena tsy ampy amin'ny fiainam-pirenena indrindrindrindra eo amin'ny tontolo politika dia izao ny tsy fisian'ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina ka lasa mifampiandriandry mifamingapingana fotsiny dia inona ny vokatra izay miteraka fanginana izay mety mitera-doza ho an'ny fiainan'ny firenena zany zavatra zany. Mitaky fahasahiana amin'ny teny, fahasahiana maneho hevitra ary fandraisana andraikitra ny fanovana sy fanavaozana marina. Anjaka ny totalitarisme rehefa tsy mipetraka ny fahalalana maneho hevitra ka heverina sy lazana fa izay mitondra ihany no manana ny marina. Ny fahasahiana miteny, ny fahasahiana mijoro manolotra sosikevitra ny amin'ny hoe inona no rafitra ary inona ny fomba, inona no fifampitondrana ilaina apetraka mba hisiny izay hoe fifampiainona, fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra azy izay. Mandraisan-tsara sahy miteny rehefa tsy misy ny fahafahana maneho hevitra dia izay le hoe totalitarisme zay mitondra ihany ny marina ary mampalahelo raha izany ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Mitaky andraikitra avy amin'ny tsiraray ny zava-misy miainga amin'ny fahafantarany olom-pirenena ny izony. Pejin'ny politika anehoana sy ny resaka tamin'ireo solombavam-bahoaka mpanao fanadihadiana momba ny raharaha fitantanam-bola ny fitondrana teo aloha androany ireo sampahandrarano misana ny ady amin'ny kolikoly. Nilaza ny filohan'ny Voamera mpanao fanadihadiana fa ao anatin'ny fahitsiana no anatanteran'izy ireo ny asa ary volam-bahoaka ny voakasika ka tsy hanaovana antsirambina. Germaine Mejanary tahiriny any. Raha vao miresaka volanandritra ny Covid-19 dia mbia ao an-tsainy maro ny raharaha écran plat.
lasa solombavam-bahoaka eo anivony anteny miram-pirenena ny ministra voatonontonona tamin'ny raharaha io amin'izao fotoana. Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao manoloana izany sy ny otoy ny fanadiadiana. Say anameloka ny namany ve ireo solombavam-bahoaka manao ny fanadiadiana momba ity raharaha ity. Nilaza ny Filoha Voamera Androany raha nanontaniana fa manao ny fanadiadiana no ataon'izy ireo saingy anjara ny mpanatanteraka ny fampiarana ny fanenjehana ho an'ireo voakasika sy hita fa meloka taoriny ny fanadiadiana natao. Ohatra ny stade Barea zany ny projet présidentiel ny zany ary misy taratasy manamarina an'izany rehetrarehetra zany eo anivon'ny tsenam-barim-panjakana nanaovana azy aiza mao amin'ny fanangonana andreny zany rehefa fitapelan-tanana daholo zany antota taratasy rehetrarehetra zany dia ho avy ny fotoana hitenenanay hoe reto ny zavatra nisy marina ary zoa ny malagasy ny mahalala an'izany zavatra rehetrarehetra zany ary tsy ny stade Barea ihany fa maro ireo projet rehetrarehetra zay nazahoantsika financement accord de financement fa mbola tsy afaka miteny moa zany zay hoe zao na zao pour le moment dia efa misy soritra maromaro ihany ary hitanay dia ho avy ny fotoana ho ampanatsoana ianareo dia asehony aminareo ny valin'ny fanadiadiana izay nataonay. Dia valin'ny fanadiadiana le faitra avy eo rehefa vita ny fanadiadiana ataon'ny anteny miram-pirenena dia alefany amin'ny autorité compétente valin'ny fanadiadiana. Oui, alefany fitsarana. Enim-bolana no voalazany lalàna fa fiam-potoana ahafahana manao ny fanadiadiana saingy ezahana ny amitana izany ao anatin'ny efa-bolana raha ny fanazavana hatrany. Ao anatin'ny fahitsina no anatanterana ny asa rehetra mandritra io fanadiadiana io ho hiatrany ny solombavam-bahoaka Mahavitara Silvestre. Araka ny lalàna manan-kery moa zany dia enim-bolana ny fiam-potoana anaovana ny fanadiadiana nefa zahay hiezaka mba hanatratra an'izay anatin'ny efa-bolana. Ary zay mahatonga anay mihetsiketsika no somary seposepotra kely ny amin'ny fanaovana ny fanadiadiana satria hoezahana zany hivoaka anatin'ny efa-bolana eo ny valin'ny fanadiadiana zay atao. Aorin'ny fanadiadiana dia alefa eny amin'ny fitsarana ny raharaha ka anjara ny fitsarana ny ambiny andrasana arak'izany ny fivoarany fanadiadiana. Fady hevitra hatramin'ny andro hoaniny momba ny fandravanana tsy ny anteny miram-pirenena mizara roa ny tanora mpitolona manoloana ny raharam-pirenena raha ny faneho-kevitry ny tanora sasany toa ny Rabarjao Nader dia tsy ilaina ny fandravana ity androm-panjakana ity. Misy ihany anefa ireo tanora sasany no mitaky ny fandravana azy. Nilaza kosa ny député Vovita Ovaingandrano fa vahaolana teknika fa tsy politika no tokony jerena ity raharaha ity. Fanadiadiana. Tsy fotoana ny fanakorotanana intsony izao ka tokony ahatsahatra ny fitakiana fandravana ny anteny miram-pirenena hoy ny ampahany amin'ny tanora. Efa miroso ny dingana amin'ny fikonan-dom-pirenena ary ny arana nahita no fiombonan'ny fanjakana sy ny FFKM amin'ny fahavononana iroso amin'ny dinika nasionaly ka andry no tokony anapahana ny hevitra rehetra. Tokony andry fifidianana ho avy ihany koa ny rehetra fa tsy mitady fomba azahoana sezamora raha ny fanazavana hatrany. Ka ho anay zany mpitolona zay dia hoe aleo andeha concertation nationale fa tsy mila déstabilisation ntsontsika aloha. Vita io dia miazakazaka tsika any amin'ny fifidianana dia any amin'ny fifidianana ny rehetrarehetra no mifaninana masina fa tsisy antony tokony andravan'ny assemblée amin'izao fotoana akatoko ny concertation nationale zao fa olona hiatrika concertation nationale tsika aloha izay no mamaiky dia avy eo samy manana chance milatsaka izay telo latsaka. Mbola tsy nisy solombavam-bahoaka nanoana ny hevitra ho an'ireo izay mitaky ny fandravana ny anteny miram-pirenena. Fanontaniana miverimberina ho azy ireo ny hoe vahaolana firenena ve ny fandravana ity androm-panjakana ity. Tsy tokony ho vahaolana politika fa teknika no jerena hoy ny solombavam-bahoaka Voafidy tao Vangaindrano. Satria misy manko ireo solution politique izay mety hiteraka crise fa raha solution technique mety hiteraka vahaolana maharitra. Dia raha ohatra ka mety amin'ny lafiny ara-teknika ve fandravana ny assemblée tsy manino. Raha zay ny ilaina mampandroso Madagasikara, raha zay no hoe ahafahan'ny Madagasikara mandroso tsy manino. Fa raha ohatra kosa ka hoe mbola ampivarina anakady any Madagasikara dia za angambany tsy dia miombon-kevitra amin'izay. Terabary ny hevitra ireo voalaza fa tanora mpitolona mahakasika ny anteny miram-pirenena. Ao ireo milaza fa tokony oravana izany, ao ihany no milaza fa tsy vahaolana ny fandravana azy. Misy fisarahana arakevitra ho an'ireo tanora malagasy manoloana ny raharam-pirenena.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indraraka ny vaovao olona maromaro no atao famotorana momba ny raharaha famonoana ny Stefanina Soavina 20 taona sy Haingotiny 17 taona hita faty teny Ambohimanga Rova ny alahady lasa teo rehefa tsy hita nanomboka ny zoma lasa teo naman'izy roa vavy ireo olona efatra ahina ho tompon'antoka ka natao fanadihadiana ireo raha ny fantatra dia tazony eny amin'ny sampam-pandrarama isanany eloka be vava ny telo amin'izy ireo ary eny amin'ny zandarmaria ankadilalana kosa ny iray mbola misy ihany koa ireo olona karohina raha ny vaovao hatrany Ratsaivina tsy hita izy ireo ka nanaovana omba mitady nanomboka ny sabotsy lasa teo ny zoma no niala tao an-tranony teny Manjakaray ny laza ijery sinema teny Ambodivony izy roa vavy izay mpinamana sady mpifanila vodirindrina kanefa tsy hita fody novonoina tamin'ny fomba feno moabiby ny Stefanie sy Haingotiny ka tanaty tevana teny amin'ny manodidina n'Ambohimanga Rova no nahitana ny fatin'izy ireo ny alahady mbola tsy voafaritra mazava ny tena zavan-tranga sy nahazo azy roa vavy fa samy ampiandrasana ny valin'ny fanadihadiana ny rehetra amin'izao fotoana izao. Fa misy olany ary amin'ny endriny maro ireo trangana fisolokiana antserasera sy araboly eo anivon'ny fiarahamonina tsy hanavahana na aniza na iza fa mety ho tratrany avokoa indrindra ireo mora fitahina fa te hanambola na te hanakarena tampoka efa mivoatra ny fomba fiadin'ireo mpanao ratsy indrindra manoloana ny firoboroboan'ny teknôlôjia sy ny fanatontoloana amin'izao fotoana izao ka mahazava-dehibe ny tokony hafantaran'ny rehetra ireo fomba fiarovan-tena malonjany tokony hamafy ihany koa ny fepetra raisina malona ireo mpanao ratsy mba hahatonga ny sasany mahita tombony tsy hanohy ny asa fisolokiana ho ny fanohan-kevitra samihafa fanampanazavana. Mivoatra manaraka ny teknôlôjia ny fisolokiana antserasera na fitaka ampiasain'ireo sasany azona vola na vaovao mombana olona iray toy ny kody amin'ny banky na amin'ny finday. Iray amin'ireo tena be mpanao ny fanaovana antso ataribia na SMS sandoka eo ihany koa ny fitakiana vaovao manokana mombana olona iray tompony finday azona kody miafina sy ny sisa efa betsaka ireo tratra kanefa efa maro ihany koa ireo lasipatra ka very vola na entana na tratra ny fanaram-baraka samihafa. Anisan'ireo tena mahavony ankamaroan'ny olona ny afatra SMS tonga ho azy na ily antsoina hoe spam ao anatin'ny finday mendrika fisolokiana toy ny filazana hoe antsoa ity numero ity fa nahazo tosika fameno vola 10 tapitrisa ariary avy amin'ny filoha kolonely Randrianirina Mikael sy ny sisa. Saika efa mahafantatra mialoha izany ho endrika fisolokiana ny ankamaroan'ny olona ka na mamaly na tsy mamaly izany fotsiny tsotro izao. Tsy dia taitra satria fa matetika mahazo an'ilay message foana. Ilay hoe arabaina ianao fa nahazo vola sao. Tsy ny opérateur ve no tokony malala hoe satria zareo malala an'ilay olona mandefa an'iny dia zareo tokony mandray andraikitra angamba mahalalako azy. Fa izaho moa efa tsy dia taitra amin'ireny intsony fa ny zavatra afaka valiako ilay izy dia ny afatra maliko anazy fotsiny hoe mba hovay tompoko ilay fikanareo efa hitan'ny olona fa tsy mety intsony. Mety ho tratry ny fisolokiana avokoa ny rehetra na iza saingy lasibatra kokoa ireo te hanakarena na te hanambola tampoka sy amin'ny fomba mora hoy ny faneho-kevitra. Zay foana ilay prinsipa na arinako ohatrany ahoana na arinako ohatrany ahoana dia hoe mampanantena zavatra lehibe izy fa kely ny angatahany aminao fa le kely iny angatahany aminao olona be dehibe dia mahazo vola be any satria raha 200 000 ariary maharina ke olona folo izy ora dia efa 2 millions ariary zany. Dia ianao zany mila conscient hoe raha vao misy izay principe zay hoe misy olona mangataka zavatra kely mampanantena zavatra lehibe dia efa mety ho arinaka zay. Ahoana nisy roa analyse aloha dia éduquena mihitsy ny olona ny olona zany raindray tena ohatrany tian'le hoe mahazo vola facile. Raha vao zay zany ao anatinao hoe tia vola mora azo ianao tsy maintsy tratra foana ianao na hoela na hoaingana satria ianao zany hitady opportunité any amin'ny Facebook na amin'ny réseaux sociaux na mitady opportunité foana ianao hoe ahoana raha mbo ahafahako mahazo vola aingana fa ny teknôlôjika antsika dia hoe zay miasa tsara dia mahazo vola be. Tokony afaka andray andraikitra voalohany amin'izany ireo opérateur téléphonique manoloana ireo spam mirongatra ka avy dia mitsahatra ilay larana finday rehefa maray fitarainana na signalement avy amin'ny mpanjifa. Ratsaivina efa nisy ray tamin'ireo opérateur téléphonique no nampiasa fitaovana avolenta manaraka ny teknôlôjia isoroana ny spam eritaona lasa zay. Fitaovana afaka manadiady karazana misa 500 sady mahavita mikirakira ny SMS misy saray faingo 10 miliary ao anatin'ny 2 milisekondra. Fantatra ihany koa ny mpandefa n'ilay efatra SMS mampiayay amin'ny alalan'ny fitehirizany antotam-baovao miendrika fisolokiana vokatra izany. Mahita hoe le opérateur téléphonique tokony afaka mandray andraikitra tokony misy système na signalement zany io hoe vao misignaler zany le olona hoe spam arnaque ty SMS tonga ty amiko ty
dia tokony afaka misinalehany amin'ny téléopérateur dia bloqué le numéro tokony misy an'izay système zay zany kanefa koa le izy zareo ny afaka mahitany hoe reto misy spammana message tsy mitombona dia afaka tonga dia bloqué na la source le izy fa mety amin'ny liberté d'expression ngamba mety tsy afaka manao an'izay izy fa ny fahitako azy tokony azo atao zay ankoatra ny fisolokiana amin'ny alalan'ny SMS spam maro ihany koa ireo voafitaka tamin'ilay Antares, Macropoline, QC Star sy ny sisa mitovy fomba fiasa avokoa ireo mitarika ny olona anao petrabola lazaina fa tsy misasatra fa mioty zanany fotsiny ka maro no roboka ny alamaina nefa aveo satria nanjavona ny vola tokony ampiarana sazy enjana ireo tompon'antoka hatrany ambolohany ho ny faneho-kevitra mba hatonga ny afatahotra ka tsy hanao izany fomba ratsy izany fa tena pisoloko zany zay olona tany amin'ny voalohany indrindra dia reny olona reny tokony gadrainy za aloha mbola tsy nahita hoe izy nogadra tamin'ilay QC Star sy le Macropoline reny fa tokony gadraina mba tsisy satsiny ty orina satria zay initiateur voalohany ne fantatra foana izy manao communication zany hoe midira amin'ty arina izy tena hoe ty arina midira amin'ty système ty tafiditra ao ianao dia aveo le izy misy olona ohatrany hoe manao témoignage hoe tena naomby le izy reny olona manao témoignage hoe tena naomby le izy raha ohatra izy ka mahalala hoe arinaky tokony gadraina zareo azo vatao tsara ny miaro tena manoloana ireo karazana fisolokiana antserasera fa dinany manome kody miafina na laran'ny karatra banky na mobile monnaie tsy azo vatao ihany koa ny matokitoky ireo karazana antsotarby na SMS milaza fahazona zavatra iray manana didy sy andraikitra ihany koa ny fitondram-panjakana anabe ny olom-pirenena sy andraindraikitra manoloana ireo mpisoloky iverenantsika ny vaovao ny tranga amin'ny mpiaramonina zazalahy miisa roa 7 taona sy 9 taona no namony aindy ny poany grenade tao amin'ny commune Marofoto district ny Toliara faharoa ny maraina teo raha ny vaovao ny lalao sy ny tifitra vorona izy ireo ka nahita ilay grenade tao anaty ahitra tsy lavitra ny tanàna no heverin'izy ireo kilalao izany ka ny fandrombahana saingy ny poka avy hatrany maty avy hatrany vokatry ny fipohanana iray mbola afaka niala kely ilay toerana kosa ilay namany kanefa tsy tonga lavitra dia namony any ihany koa raha ny fampitam-baovao efa tonga teny an-toerana moa ny mpitandro ny filamenana ny anjerin-java-misy saingy tsy mbola nahazoana fanazavana ofisialy kosa ny makasika ilay grenade andrasana ny toy ny rara lafim-baovao hafa tanteraka mitombo ny fahatongavan'ireo mpizahantany eto Madagasikara raha ny antotany savonjy maika nandritra ny enim-bolana voalohany ity taona ity na dia mbola hiverina ho ambany aza izany raha oharina amin'ireo firenena hafa dia mikendry ny ampitombo hatrany isan'ireo mpitsidika ny ministera ny fizahantany mitaky ezaka maro ny tanjona izay mipetraka io raha ny fanamafisana eo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Menjanary rindran-tsary ny tahiriny mpizahatany miisa 2,3 sy ray hetsy no tonga teto Madagasikara tato anatin'ny 9 volana voalohany sy hoan'ny ity taona ity izany hoe nahitana fiakarany ny isan'ireo mpizahatany tonga nitsidika ny firenentsika raha toka 7,700 sy 5 sy ray hetsy izany tamin'ny 9 volana voalohany sy hoan'ny taona 2020 sy 2020 antotanisa vonjomaika io raha ny fanazavany teo anivon'ny ministera saingy ezaka lehibe no natao na hatrarana io antotanisa io mbola maro ny ezaka miandry ny amin'ny ministera amin'ny fampitomboana ny antotanisa satria mbola ambany ny isan'ireo mpizahatany tonga ito amintsika ireo raha oharina amin'ireo firenena hafa anisany antotanisa tsara indrindra raha oharina amin'ny taona tany aloha ny ananantsika tato anatin'ny taona vitsy izay dia anisany antony izany hoe eo le hoe insularité atsika ny fahalafosan'ny fitaterana anabakabaka mandeha makaty amintsika raha mandeha makany Maroc ny olona miainga avy any France mety kely kokoa ny fandaniny noho ny hoe mandeha makaty noho ny fahalafosan'ny vol eo ny anankiray eo le mety hoe lezaka fampahafantarana mety mbola mila mafisina bebe kokoa dia eo ihany koa ny resaka fotodrafitrasa ampiandray ve itsika malagasy ve efa manana kolotsaina mandray vahiny raha ho tonga tokoa ny vahintsika ny toerana anankiray zao tsy akalavitra tsika rehefa misy toerana ohatrany hoe any Anosy be rehefa misy fivoriana na misy festival amina fotoana anankiray be olona be dia tsy omby ny trano feno ny trano zany anisan'ny paikady ministera ny fampiroboroboana ny firosoana amin'ny faza formalisation zany hoe manome fahazahoan-dalana an'ireo mpampiasa vola amin'ny fandraisam-bahiny amin'ny kategoria indrindra ireo haut de gamme izany satria rehefa tonga ireo mpizahatany dia manana filana sy norme izy takiny
moa dia efa atao foana ho an'ireo mpitaridia sy ireo mpandrindra circuit manerana Madagasikara. Eo ihany koa ny lafiny hoe izay le hoe image laza tsara Madagasikara izay mila ezaka be tsika amin'izay hoe mifampahafantarana hoe inona ny harena tsy manam-paharoa Madagasikara ary izay no hamparitaka maneran-tany. Mpizahatany Enetsy no tanjona apetraka ho an'ny taona 2024 raha ny fanazavana hatrany. Tsy mora izany, saingy misy ny paikady entina miatrika eo fanamby io raha ny fanazavany teo anivon'ny ministera. Dia napetraka foana zany teo aloha hoe 1 million de touristes 2026 dia avy eo 1 million 2028. Rehefa natao ilay fakakevitra nandritra n'ilay fandrafetana ny drafitra fampahafantarana ny Madagasikara dia nanao atao hoe mise à jour ihany koa ny tanjona isika hoe mba realista tsara miainga amin'ny zava-misy tsara ka amin'ny taona 2024 zany dia eo amin'ny Enetsy 600,000 no tanjony hotratrarina ho mpitsidika eto Madagasikara ary amin'ity taona ity dia eo manodidina ny 400 eo no ataontsika tanjona amin'ny mpitsidika iraisam-pirenena. Tsara marihana fa ankoatran'io ihany koa ireo mpitsidika ireo touristes nationaux zany hoe ireo efa eto toerana fa eto izy no mandeha mitety Madagasikara. Mila tohizana ny ezaka amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa, ny fampiroboroboana ireo toeram-pizahan-tany ary indrindra ny fanomezana tolotra tsara kokoa ho an'ireo mpitsidika raha ny fanazavana. Tsy ny fitombony isan'ny mpizahatany ihany no zava-dehibe ho an'ny ministera fa ny fahafahana mametraka any Madagasikara toerana fizahan-tany maharitra sy mifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanamafisana. Fa miroso amin'ny fametrahana amin'ny toerany sy ny lamina rehetra momba ny voka-pikarohana sy ny lanjan'ny mpikaroka malagasy maneran-tany ny ministeran'ny fampianarana ambony miara-miasa amin'ny alalan'ny sehatra tsy miankina. Apetraka ny plateforme mendrika journal international anatsarana sy ampiroboroboana ny voka-pikarohana malagasy. Tanjona ny anehoana ny voka-pikarohany malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ampahafantarana azy ireo ny fahaizan'ny mpikaroka malagasy ho ny fanamafisana. Miara-miasa amin'ny rehetra amin'ny fampiakarana afo sy ampandrosoana ny fikarohana eto Madagasikara ny ministera eo anatrehan'izany saingy anatin'ny fanajana lalàna sy fitsipika efa mipetraka. Fanampanazavana eo amin'ny sary sy rindran-tsarin'ny Mathieu Princy. Any amin'ny laharana fahefatrarivo maneran-tany Universiténa Antananarivo raha resaka fikarohana. Raha ny amin'ny laharana faharay ireo toeram-piofanana ambaratonga ambony ivelany Antananarivo toy ny Universitény Toliara sy ny sisa. Misy mpikaroka malagasy sy manam-pahaizana maro eto. Mamoaka voka-pikarohana saingy ankavitsiana ihany no mahalalana mahafantatra izany. Mahalony izany, mitady ny fomba rehetra ampiroboroboana ny voka-pikarohana malagasy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsansy ka metraka plateforme izay vokatry ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Tanjona ny anehoana ny voka-pikarohana malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha ny Université Antananarivo zany no voalohany eo foana raha ny maromaro moa miklasifie azy mametraka zany rehetrarehetra zany dia manodididina amin'ny 4,000 eo zany 5,000 eo nandritra ny taona maromaro Université Antananarivo. Fa rehefa mivoaka Antananarivo zany ilay izy dia miditra ny Toliara dia eo miditra amin'ny Royal aty amin'ny Royal aty zany no misy azy. Fa dia ohatrohatran'izay foana arakaraka ilay izy. Zay zany toerana misy ny université amin'izao fotoana izao. Dia ny zavatra tedavina io zany le amin'ilay plateforme ahoana ny fomba ampiakarana laharan'ny université tsika zany mamokatra amin'izao fotoana izao voka-pikarohana kanefa tsy fantatry ny olona ilay izy satria voka-pikarohantsika zany dia manatevina ny fampiakarana ny haleta sy avon'ny université any ivelany ihany fotsiny rehefa tena dinihana. Dia hoe io zany efa nijerena hoe ahoana ny ampiakatra an'io dia teneniko tia hoe nahitsika hoe nitady tokoka sendra vato nisy zany plateforme zay notolorany namana ao amin'ny sehatra tsy miankina hoe ito lalana makany amin'izy io ka hitady any ivelany ary very reto ho atao fa mainka fa misy zavatra ahafahana mandeha amin'izay lalan'izay dia zay no jereneto hoe iara-iasa zany sika. Roa faingo sivy isanjaton'ny mponina eto Madagasikara 5 taona no miakatra ihany no voalaza ary fa manam-pahaizana raha nitaremarika ny voaka ny taona 420. Ankoatra ny fananana diplôma lisansa no miakatra hitarafana ny fari-pahaizana ihany koa ny vokatra iraisam-pirenena na publication internationale vitanona iray. Mananendrika journal international ny plateforme izay apetraka ary manaraka ny fenitra sy ny fepetra takiny iraisam-pirenena. Ampiasaina mandritra izany ny teny anglisy ka amin'ny fiteny io no tokony anaovan'ny mpikaroka ireny ny publication.
communication raha teo fantatra ny raisam-pirenena na ny tenany na ny voka-pikaroana ataony. Izy io zany dia journal anankiray ahafahan'ny mpikarika rehetra mamoaka ny asa soratra izay navoakany sy manao publication internationale indexé fa indrindra ihany koa azahoana n'ilay atao hoe DOI amin'ny alalan'ny ISO 26324. Ny ISO 26324 zany raha manao fikarohana antsika dia izay no mitondra an'io le atao hoe DOI io na digital object identifier, izay moa fanalavana an'le hoe DOI. Ny revue sasatsasany eto Madagasikara dia efa manana an'izay ihany, fantatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny atao hoe ISSN. Izy ireo zany ISO anankiroa samihafa no mitondra azy. Ny ISSN moa zany no tena nampiasaintsika, nampiasain'ireo mpikarika teto Madagasikara hatramin'izay. Fa ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa dia misy ny atao hoe base de données internationale moa zany le izy. Io base de données internationale io rehefa tafiditra ao anatin'io ny anaran'ny mpikarika anankiray, izay amin'ny alalan'ilay DOI na digital object identifier dia manomboka fantatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy. Tsy manavaka ary miara-miasa amin'ny rehetra ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ampandrosoana sy ampiroboroboana ny fikarohana ara-tsiansy ary anatsara izany sehatra izany eto Madagasikara sy maneran-tany ho ny fanamafisana saingy anatin'ny fananjana ny lalàna sy ny fitsipika izany. Fa ministera zany tsy manilika tsy manavaka fa miara-miasa amin'ny olona rehetra ampandroso ny fikarohana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanajana ny lalàna sy ny fenitra izay mipetraka. Hitarika ny fandrindrana ny fepetra sy ny fandaminana rehetra amin'ny ankapobeny amin'izany ny ministera sy ny CIDST ka ny ireo université sy ny toeram-pikarohana kosa no mampiatra ny toromarika rehetra amin'ny fanatanterahana azy raha ny fampahafantarana nataon'izy ireo androany. Vaovao ny sosialy 20 hatramin'ny 20 megawatt eo ihany ny herinaratra azo tsinjaraina amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ny Jirama ka mitarika tsy fahatomombanana sy fahatapahan-jiro izany. Haritra roa ora sy 30 minitra isaky ny fahatapahana ny jiro nanomboka ny maraina teo tamin'ny 10 ora hatramin'ny 9 ora alina rehefa avy eo raha ny fampitambaovao. Efa misy ny ezaka hanarenana ahafahana mamezina amin'ny laona ny famatsiana herinaratra eo ny Jirama saingy mitaka vokatra sy vahaolana aingana sy maharitra kosa ny mpanjifa eo anatrehan'ny fatiantoka sy ny fahasimbana teraky ny fahatapahan-jiro na dia ora iray fotsiny ihany aza. Tokony ampilaza mialoha ny ora sy ny toerana sy ny fahatapahana ka najy izany ihany koa ny Jirama hoy ny fanamafisana eo amin'ny riran-tsary ny Mathieu Princy. Mbola mitoy ny asa fanarenana ny miliny tak Jirama misy tsy fahatomombanana ambohimanambony ka mitarika fahatapahan-jiro mifandimby eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo androany ho ny fampitambaovao ny Jirama. 20 hatramin'ny 20 megawatt eo ihany mantsy no herinaratra azo tsinjaraina ka mitarika tsy fampina. Eo ihany koa ny fibahany avy ny rano andekaleka izay efa nahatratra ny fetra farany ambany ka nitarika ny fampiatona ny milina misa roa ao an-toerana. Nampiatra fahatapahan-jiro mifandimby araka izany ny Jirama nanomboka tamin'ny 10 ora maraina teo hatramin'ny 7 ora alina ka manodidina ny ora roa sasany faharetana. Miatrika mivantana any amin'ny mpanjifa ny fahatapahana na ora iray monja ihany azy ho ny fanehoan-kevitra. Efa hita ny ezaka saingy mitaka vahaolana maharitra momba ny famatsiana herinaratra ny mpanjifa ho ny fanazavana. No miasa tena dia miasa tena na izay dia tena hita mihitsy aloha hoe midina le bénéfice dia lasa misy fiantraikana amin'ny resaka zavatra be satria izay zao vidy matériel mandofa trano dia tena hoe misy fiantraikana amin'ny asanay aloha le izy. Misy miteny ianao hoe tapaka ny jiro dia misy olona miverina avakadiny iray atsasakadiny fa misy tonga dia tsy miverina intsony. Fatiatiko aloha zany ny glasy aloha zany dia fatiatiko mahitsy ny glasy satria le glasy raha vao ohatra hoe fefakadiny fotsiny dia efa mitsonitra daholo le glasy rehetrarehetra. Ny yaourt moa zany zao dia mbola tsy azo atao mahitsy maka betsaka fa dia kelikely fotsiny ny yaourt nalaina fa aleo ohatra hoe maka isan'andro isak'androa andro ohatran'izao fa tsy azo atao ela be mahitsy satria le jiro tsy apoizina mahitsy raha tahaka ny maro zay zao le jiro tsy apoizina mahitsy hoe ho faty ho tapaka le jiro satria eo mpanaovana an'le tsena zay mpivarotana zay vao tapaka le jiro dia inona atao raiky izy fa tapaka ny jiro dia tsisy hevitra zany fa dia miandry zay tongavany io moadiny ray sasany teo ngamba izy ny maty zany adiny ray sasany teo.
tsy vao izao fefa maro ny fampilazana nataon'ny jirama momba ny olona ny famatsiana rano sy herinaratra saingy tokony hananja ny fotoana nomena izy ireo ho ny faneho-kevitra matetika tsy mifanatraka amin'ny filazana atao ny fatapahana ka manjary tampoka ho an'ny mpanjifa tsy misy homanana mialoha ho ny fanazavana tokony hanova fomba fiasa araka izany ny jirama ilaza ra-potoana ny fotoana sy ny ora ary toerana isiny ny fatapahana mba tsy teraka fahasorenana sy fanafitoinana ho an'ny mpanjifa fa zareo tena mamely tapoka ary zay zany tena takiny mihitsy hoe alefasy le mesagenareo eo amin'ny jirama hoe aty amin'ny faritra zao indray ny tapaka na faritra zao indray ny tapaka dia efa mba misy miomanana hoe tsy maka glasy kely zany androany aloha dia resaka tsy dia grave loatra zany no ampidirina ataon'ny congélateur frigidaire sy ny karazany zay zany mba tsy tonga le fahasorenany fa zatakana zao maly tena sorena mihitsy hoe zay vao eo fantaminana ny rehetrarehetra tao le compteur jira hoa zany hoe efa fatapatatry ihany mbola misy délestage fa tsotrany teo aloha zany fa mba misy mamely tapoka ny jirama io zany tena mahasorenanay mahitsy satria betsabe ny zavatra simba na ny frigidaire na betsabe ny zavatra inay mandeha courage daholo na frigidaire ny rehetrarehetra atao trano ato dia mindraindray mety miaka midina tapoka dia midina tapoka dia na ny frigidaire ny aza dia simba efa manao lezaka rehetra amin'ny fanarenany io miliny tak 1 ombomanamboly io ny diramara ny fanamafisana mba ahafana mamerina amin'ny laony ny famatsiana herinaratra eto amin'ny tamazotra iraisana Antananarivo vaolana maritra no takino ny faneho-kevitra tsy verenany lesoka teo aloha eo amin'izay vaovaon'ny sosializa ihany mampana ireo tantsainy amin'ireo komina efatra manodidina ny Antananarivo ny fasimbany barage Sapanana Ambotry Manjaka tanimbary maherin'ny 2,000 hektara no miankina amin'ity fotodrafitrasa ity ka mety hisy fiatraika mivantana amin'ny famokarana ny olana misy ny ezaka ataon'ny fokon'olona amin'ny fanarenana azy saingy mbola ilaina ny fiara-mientan'ireo komina voakasika sy ny fandraisana anjaran'ny fitondram-panjakana ho ny bentanàna Kadimanga sy ny solombavam-bahoaka Voangy Rary Manarivo tato-pavoan'ny Germaine Menjanary sy Taiziniana. Maro amin'ireo mponina manodidina Antananarivo no mivelona amin'ny fambolena amin'ny alalan'ity barage eto Antsapanana Ambotry Manjaka ity. Komina efatra no voakasika izany dia Ambotry Manjaka, Ankadimanga, Fiombonana ary Ambohidrapeto. Olana mateti-piseho ny fahavakisany izay nanondraka tanimbary hatrany amin'ny 2,000 hektara mahery izay fiveloman'ireo tantsapam-boly amin'ireo komina efatra voalaza ireo. Antsoavo no ataon'ireo tantsaha mba anaovana izany ho mahafiorina tsara mba ahafahana manondraka ireo tanimbary araka ny tokony ho izy. Tanimbary 920 hektara no tondrahany zao barazy zao nefa raha vao ohatra ka misy fahavakisany tia dia olona maro komina maro no isan'ny fahavoazana voamafy raha misy fahabakisany ity ary eo indrindra ny bentanàna sotra bentanàna Kadimanga nisy mikaroka mitady hevitra ranaovana an'ity barage an'dira mba tsy visible ohatr'izao foana satria raha vao visible ohatr'izao foana ity isa-taona dia vaky foana dia lasa problème be indrindrandrindra ny arabola anaovana an'izy ity dia zay mba angatahana foana zany an'izy ity amin'ny fitondram-panjakana mba atao an'dira ity raha teknika ity tsy solana satria zay zany no azona information tamin'ny mera hoe ara-teknika amin'ny mavoany ity dia tsy azo atao an'dira fa hoe mety hamaky an'ny fefoloan'ny kipa iny nefa io raha teknika ohatr'izao ihany raha vita an'dira dia vaina amin'ny vaniny dia mandeha ny rano tsisy zavatra manakana mihitsy hoe anohana an'ity renirano kipa ity fa mandeha ara-dalàna ny rano. 30 taona zao mikarakarain'io raika amin'ny 30 taona amin'ity taona ity dia mangataka mba fitondram-panjakana fanavozana mba atao an'dira fa mizaly komina isa-taona lambola foana ny any Morondafa raha vita ny antely mamboly eto akaiky eto Antananarivo nge zao fa vita tsara tarehy daholo ny sisiny kipa dia ny avahatra fa voatototra daholo vita trano daholo dia zay mba angatahana eo fanavozana hoe mba jereo manokana tasa Ambohidrapeto sy Ambotry Manjaka mba hisitraka ny zany barage an'dira visible zany. Misy ny asa tana maro ataon'ny fokon'olona iarana amin'ny komina Ankadimanga ho fanatsarana ny tohodrano tonga nijery izany ny bentanàna androany ary voalaza fa olana ny vato ahafana manatanteraka ny asa. Misy foana ny olana zay tsy maintsy sedraina dia zay zany zao manana olana amin'ny resaka vato dia zay no mahatonga ny asa somary taratara kely fa efa natao moa ny fangatahana sy ny sisa rehetra
dia eto izay dia maneho fisaorana sahady ho an'ny député Anatsimondrano a député Voanga moa zany tena namaly ny vatana ny anjon'ny commune dia isaorana manokana izy a namita ny adidiny tety fa dia tena zava-dehibe ho anay ilay izy na izay manatanteraka an'ilay asa ary misy heriny mihitsy manao azy dia ny commune voakasika izy ity moa efa miara-miasa ho foana izay izy ataona misy anakivatra izay ao a Ankadimanga, Ambodrabeta, Ambodromanjaka, Fiombonana dia manentana an'ireo commune rahavavy ireo zany ny hoe mbola tsy vita ny asa dia andaontsika hifanolotanana aloha satria somary efa taratara kely ihany mifampidirantsika an'ilay rano mbola mila any amin'ny vato zany tsika zao farafahakely no any amin'ny 520 camion any dia gabion any amin'ny 420 any zay zany zao ny zatra mbola miandry dia bizo anankiroa. Tonga namaly antso nataon'ny commune Ankadimanga ny solombavam-bahoaka lantany menarany firaisan-kina tao Atsimondrano. Fotoana fampidirana ny rano eny an-tanimbary izao ka ilaina ny famahana maika ny olany imponiny. Misy tanimbary 2400 hectares eo volena mampakatra vary aloha dia tokony efa hiditra ny rano kanefany eo amin'ny le barrage fampidiran-drano ity barrage ity zany dia isa-taona tsy maintsy ohatro satria barrage fusible raha nisy ny rencontre tamin'ny gouvernement izay natao dia efa nitenina nazava teo ny tenako hoe mila amboarina le barrage ety Atsapanana fa mijaly ny mpamboly ny commune tsy manana fahefana hoe isa-taona dia mitady vato be da be mihitsy namboarana an'io dia izay moa valiny hoe tsy azo atao barrage en dur izy io mba hoe fiarovana ny tanànana Antananarivo ekena le izy zany rehefa izay ny hoe resaka teknika mampety azy fa izao kosa mba ampiana zany le commune le mpamboly mba ahafahana manao mampiditra rano mba ahafahana mamboly fa tsy jerena fotsiny dia za madéputé ana voafidy aty dia fantondra ny anjara briko zany nanatitra anjara vato teto mba ho fanampiana nyreto vahoaka mpamboly reto. Manamafy ny antso ho an'ireo commune rahavavy miara migoka tombotsoa amin'ny ity todrano ity noho izany ny ben'ny tanàna ny commune Ankadimanga sy ny solombavam-bahoaka antso ihany koa no atao amin'ny fotoanam-panjakana. Tsy olana ara-pambolena fotsiny intsony no ho vokatry ny fahasimban'ny ity barrage ity fa misy fiantraikany vantana amin'ny famokarana sy ny fiveloman'ny tantsaha eny ifotony rano fanazavana. Misy ny ezaka ataon'ny fokon'olona fa ilaina ny fifanohanana amin'ny asa izay atao raha ny fanamafisana atrandy. Pejy fanatanjahantena nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny andiany fahina amby 20 amin'ny ASIF na ny association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires atao amin'ny stade municipal Manakara. Taranja fanatanjahantena 12 no ifaninanana toy ny tennis, ny karaté, ny football, ny basketball, lomano sy ny sisa ka mpiasa mpanjakana manodidina ny 3,5 sy iray alina avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara no mandray anjara amin'izany hatramin'ny 7 Aogositra ho avy izao. Ankoatra ny fifaninanana ara-panatanjahantena, tanjona mandritra izany hanamafisana ny firaisan-kiny amin'ireo mpiasa mpanjakana manerana ny nosy ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. No amafisiny fa tokony fototra amin'ny fanajana ny fitsipika sy ny fahitsiana ny fifaninanana ka tsy tokony solona tsy mpiasa mpanjakana ampidirina ao anatin'ireo ekipa mandray anjara. Ny alohavan'ny karnaval lehibe niainga teny amin'ny gadra Manakara ary ny farana atao amin'ny stade municipal moa ny fanokafana ity fifaninanana ara-panatanjahantena ity androany. Maresaka avy any ivelany mihamaro ireo olona mampiasa ny IA-compagnon na ny IA-friend any Chine nandray fepetra ny gouvernement sinoa ho fisorohana ny fiankinan-doha ara-pihetsepo ary ahina isy fiantraikany amin'ny fifandraisan-donona izany araka izao fanadihadiana manaraka izao. Maro ireo olona ny Chine no miresaka sy manana fifandraisana amin'ny IA-compagnon izay afaka miainy sy mampahery ary manome sosokevitra. Izany hoe afaka ifampiresahana toy ny olona ny IA-compagnon. Nampiatra lalàna vaovao momba ny Anthropomorphic AI Interaction Service ny gouvernement sinoa nanomboka tamin'ny 15 Jolay 2023 lasa teo. Tsy nametraka lalàna mandrara ny IA rehetra fa nametraka fepetra manokana amin'ireo IA manana fifandraisana ara-pihetsehampo amin'ny olona. Tsy azony zaza tsy ampitaona ampiasaina ny boyfriend na ny girlfriend. Tsy maintsy manome famantarana ny IA rehefa misy olona mitady hiankin-doha amin'ny fampiasana azy. Araka izany mila manome famantarana rehefa mihoatra ny adiny 2. Raha misy olona ao anatin'ny toe-javatra mampidi-doza, izany hoe manana olana ara-pihetsehampo ka mety hitarika amin'ny famonoan-tena, dia takiana ny rafitra hanao fanelanelanana.
efa betsaka ireo sonono tarena fa verinamana na sakaiza rehefa nanjavona tampoka ny a izay fampiresahan'izy ireo ka antony nanosika ny governemanta any antoerana nandray ireo fepetra ireo. Fanodimandro omaly talata teo amin'ny fahavalopolo taona ny Dolly Parton, vehivavy mpanakanto eo amin'ny tontolon'ny mozika country. Olo-malaza ankafizin'ny Amerikanina raha teo i Dolly naneho fanajana sy fisaonana azy ireo sehatra samihafa manerana any États-Unis raha ny vaovao. Andranomaso no nanehoany Amerikana ny alahelo ny manoloana ny fahalasan'ny mpanakanto Amerikana Dolly Parton teo amin'ny fahavalopolo taona ny omaly talata. Vehivavy malaza ankafizin'ny Amerikana ary andrarezina amin'ny tontolon'ny mozika country i Dolly Parton. Naneho fanajana sy fisaonana ireo sehatra maro samihafa manerana ny États-Unis manoloana ny fahafatesany'ity mpanakanto malaza ity. Tsy nanambara mazava ny antony nahafatesany fianakavian'i Dolly Parton, saingy ireo solotena mpanakanto no nilaza fa nodimandry Dolly Parton taorian'ny ady amin'ny aretina homamiadana. Fampisehoana maro no voaterina emitry Dolly Parton nanomboka tamin'ny volana Mey lasa teo noho ny toe-pahasalamany. Tsy mpihira fotsiny ihany Dolly Parton fa mpanoratra hira sy mpitendry mozika ary mivelatra amin'ny sehatra samihafa ity mpanjakan'ny mozika country ity. Amaranana ny fampalalam-baovao ny tranga hafakely ka ny rano Saga sy ny faritra mangingina ny Meksika ireo indray no entina aminao anio arahoary. Ao ambany faritra Amazonia any Brésil, misy rano lehibe ambany tany antsoina hoe Saga na Sistema Aquifero Grande Amazonia. Tsy farihy lehibe miafina ao ambany tany izy io fa rano voatahiry ao anatin'ireo sosona vato sy tany afaka mitahiry rano betsaka ary maharitra. Araka ny tomba ny mpikaroka, mety mihoatra ny 9 kilometatra tora-drony rano mitoetra ao. Tombanina ara-jiolojika nefa izany, ary tsy midika fa azo alaina na sy ampiasaina daholo io rano io. Miditra tsikelikely ao anaty tany ka manampy amin'ny famenonana rano ambanin'ny tany miorana mirotsaka any Amazonia, manampy amin'ny famatsiana ny renirano sy ny loharano izany rehefa mihena ny orana. Izany no mampiseho fa mifandray akaiky ny ala, ny orana, ny renirano ary ny rano ambanin'ny tany ao Amazonia. Ny faritra mangingina any Mapimi dia toerana iray akaiky ny tangorom-bato Balson de Mapimi any Meksika. Araka ny tantara, ity faritra midadasika feno tany efitra ity dia tsy takatry ny onjam-peo ny fitaovan-tserasera ampiasaina ao aminy. Izany hoe tsy afaka miresaka amin'ny alalan'ny fitaovana mandeha amin'ny onjam-peo toy ny finday ny olona ao amin'io toerana io. Ny 1 Jolay 770 dia nisy balafomanga miaramila Amerikanina Athena V123D iray avy any Utah, États-Unis nianjera tamin'io toerana io. Nitondra akora radioaktif antsoina hoe cobalt io balafomanga io. Tsy maintsy nanala tany tamina taonina maro ny manam-pahefana ho fanadiovana ny toerana nianjerana noho ny tahotra fahaloton'ny tontolo iainana. Noho izany fanadiovana izany dia lasa nametraka tantara mampitahotra ity faritra mangingina ity ankehitriny. Nanao famotorana tamin'io faritra io ireo mpahay siansa ary hita fa tsy marina ny filazana hoe tsy misy onjam-peo mandeha mihitsy amin'io faritra io. Misy fotoana tsy mandeha tsara ny fifandraisana noho ny habetsahan'ny akora vy sy ny magnetika na ndriamby natoraly ambanin'ny tany ao amin'io tany efitra io. Voapirofo tamin'ny alalan'ny fitaovana ary fomba moa fa mandeha ny onjam-peo. Misy ny milaza fa misy herinandriamby hafahafa manakorotana ny onjam-peo ao ary misy zava-maniry sy biby miova endrika hafahafa ihany koa. Manararaotra izany tantara izany ho fitaovana iray entina hisariana sy hampitombona ny mpizahatany mitsidika ny toerana ireo mponina ao ankehitriny. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tombovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny mandra-pitafy indray. Veloma tompoko.